أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنم نتن أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka an'ity fanazavana sy fampatsahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Androany insha Allah raha lasana bavy atao anatin'ny finoana islamo dia iresadresaka mahakasika zakatul fitr, izay zaka na ihany koa swadaka avoakan'ireo mpifehivava mialoha kely ny andro ny Aidi. Ho resadresantsika ny zavatra rehetra mahakasika an'izany ary tadidio fa ao anatin'ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan no misy an'izany famoahana ny zakatu al-fitr izany. Paminany sallallahu alayhi wa sallam voalaza ny Ibn Omar radiyallahu anhuma fa farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir ala al-abdi wal-hurr wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Tatara Ibn Omar radiyallahu anhu fa ipaminany sallallahu alayhi wa sallam nandidy amin'ireo mpino islamo ny famoahana an'izany zakatul fitr zany. Iza no tokony hamoaka azy? Mamoaka azy avokoa ny olona olotsotra na andevo na lahy na vavy na lehibe na kely dia samy amoahana an'izany zakatul fitr izany avokoa. Satria nahoana? Satria io zakatul fitr io anisany fanadiovana ny fifehezana izay ho hitantsika aoriana kely ao izany fanazavana izany. Midika zany fa misy fepetra tsy maintsy sajaina amin'ny famoahana an'izany zakatul fitr izany. Voalohany, ny mpamoaka ny zakatul fitr dia tsy maintsy olona mpino islamo, ary mpino islamo nanatanteraka ihany koa ny fifehezana no tokony hamoaka an'izany. Ny fepetra faharoa takina dia amin'ny andro, roa andro na ray andro na amin'ny andro nidy manana possibilité amin'izay fatra tokony ho avoakanao amin'ny fotoana io no mamoaka azy. Zany hoe ny olona anankiray manana an'izany fatra avoaka amin'io andro ny Aidi io no tokony hamoaka ny zakatul fitr, fa izay tsy manana kosa dia tsy mamoaka an'izany zakatul fitr izany. Ny condition fahatelo dia ny fahatraranao roa andro na ray andro alohan'ny Aidi na ihany koa maraina be mialohan'ny solatul Aidi. Raha tratranao fotoana ka manana an'izay fatra izay ianao dia tsy maintsy mamoaka an'izany zakatul fitr izany. Ametra-panontaniana antsika hoe inona ry no fatra na firy kilao izy io ary inona no avoaka? Mazava ilay teny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam sy izay notanteriny Ibn Omar fa hoe i mpaminany dia nandidy an'izany famoahana zakatul fitr zany tamin'ny alalan'ny atrendry sy ny voamaina. Marintsika raha lasana bavy anatin'ny finoana islamo fa tamin'izany vanim-potoana izany dia ny foto-tsakafon'ireo mpino islamo, foto-tsakafon'ireo arabo izay niara-niaina tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia ny voamaina sy ny atrendry. Midika izany fa ny zakatul fitr dia avoaka arakaraka ny foto-tsakafon'ny olona anankiray amin'ny tanàna anankiray. Karaha jerena antsika eto Madagasikara dia ny foto-tsakafontsika dia matetika ny vary. Tsy misy malagasy tsy mihinam-bary ary tsy misy malagasy manadino an'izany vary zany. Ka tsaratsara ny amoahantsika ny zakatul fitr amin'ny alalan'izany foto-tsakafo zany dia ny vary izany. Ary tenenindreo manampahaizana hoe sa'an min sha'ir, zany hoe soa io zany dia entina mandrefy ny zavatra anankiray dia inefatra mandroaka amin'ny tanan'olon-dehibe izany soa izany. Raha natao io kajikajony inefatra mandroaka amin'ny tanan'olon-dehibe io dia eo amin'ny vary roa kilao mahery kely na roa kilao sy sasany eo raha be indrindra no tokony avoakan'ny olona isam-batan'olona amin'izay fotoana zay. Io roa kilao sy sasany io zany no avoakan'ny olona. Raha ohatra ka ao aminareo zany olona 10 dia roa kilao sy sasany ampitomboana 10 no avoakanao amin'izay fotoana zay. Raha ohatra ka nareo olona 5 dia roa kilao sasany ampitomboana 5 no avoakanao. Na zaza na olo-dehibe araka amin'ny voalazantsika teo dia tsy maintsy amoahana an'izany zakatul fitr zany. Na dia zaza voateraka maraina aza
dia amoanany zany, na de zaza mbola tsy miteny fa mbola minono aza dia amoanany zany, ny olona marary amoanany zany, ny lehibe, ny zaza, ny vehivavy de tsy maintsy amoanany zany zakatul fitr izany avokoa. Misy aza ampahany amin'ireo manampahaizana milaza hoe na de zaza mbola any anaty kibo aza tokony amoanany zany, fa kosa ny ankamaroa zany manampahaiza de miteny hoe ny zaza voateraka androany de tsy maintsy amoana any zany zakatul fitr zany. Eto ihany koa tsika de mampatsiahy, nanao zany mamoaka 2 kilo sasany isam-batan'olona, na ihany koa ataonao lela vola izany zavatra izany, satria misy ampahany amin'ny manampahaizana miteny fa hoe tsy ho vokisanao vary ihany ny olona amin'ny androny ety, fa kosa mba omenao na zaranao anankiroa le zakatul fitrinao, antsasany ataonao vary ary ny antsasany ataonao vola amin'izay fotoan'izay, mba ahafahany mahazo vary izy no sady ihany koa mividy zavatra ataony fangarony zany vary zany hoaniny amin'izany androny aidi zany. Antantenitsika hoe inona ary no fahendrena fonosiny zany zakatul fitr zany. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana islam, matetika lazaintsika foana fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy nandidy zavatra anankiray afa-tsy hoe mitera bokatsoa eo amintsika, ary tsy nandrara zavatra anankiray afa-tsy hoe ny zavatra norarahana iny mety hiteraka voka-dratsy eo aminao. Ka ny zakatul fitr dia misy fahendrena anankiroa fonosiny zany. Araka ny hadis zay notanteriny Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, ka niteny izy manao hoe farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqatul fitr lis-sa'imina min al-lagwi war-rafth wa ta'amatan lil masakin faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Io taritra zay azontsika tamin'ny Ibn Abbas de midika tahaka zao. Ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy dia nandidy ny famoanany zakatul fitr ho an'ireo mpivava amin'ny volana Ramadan no ny antony anankiroa. Voalohany amin'izany de ny fanadiovana azy ireo amin'ny zavatra zay madinidinika, na ny fahotana madinidinika, na ny adisona madinidinika zay vitan'izy ireo tao anatin'ny Ramadan ka mety hanimba ny fifehezan'izy ireo, ka amin'ny alalan'ny famoana zakatul fitr zany no manadio ny fifehezan'izy ireo ka ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala izany zavatra zany. Iza tamitsika nandritra ny volana Ramadan tsy mba nisy solafaka kely ny lelanao ka mety ny marary ny rahalanao. Iza tamitsika tsy nanao fahotana kely tao anatin'ny volana Ramadan, ka izany fahotana madinidinika zay mety tsy tsikaritra antsika ihany koa aza de voavafany zany amin'ny famoana zakatul fitr zany. Ary misy aza teny ny mpaminany amin'ny hadisy hafa hoe ny fifehezan'ny olona anankiray ozy izy dia rehefa miakatra zany dia mijanona eo anelanela ny lanitra sy ny tany, fa rehefa mamoaka zakatul fitr izy de miakatra any amin'ny Allah izany fifehezana izay nataony zany. Zany dia tombotsoa voalohany na ny fahendrena voalohany fonosiny zany zakatul fitr. Fa ny fahendrena faharoa kosa de teneny ny mpaminany wa ta'amatun lil masakin, ary izy ihany koa fampisakafoanana, fampidirana fifaliana ao anatin'ny fony ireo mahantra amin'ny androny idy, mba hitovy izy ireo, mba hanadino le fijaliana zay niainan'izy ireo nandritra n'izany fotoana maro zany, ka nahazo an'izany vary mety nahazo vary gondray gondroa izy, nahazo lela-bola kely izy entiny mifalifaly izy sy ny vady aman-janany sy ireo ankohonany mandritra n'izany androny aidi zany. Ka eto zany mazava ho azy fa fahendrena anankiroa, voalohany fanadiovana anao mpifehivava io amin'ny mety fahotana kely vitanao, ary faharoa fampisakafoanana sy fampifaliana an'ireo mahanitra mandritra n'izany androny aidi zany. Ary ihany koa mety ampetra-pantanintsika hoe oviana ary ny fotoana amoanany zany zakatul fitr zany. Reo manampahaizana finoana islam de niteny hoe voalohany aloha ao anatin'ny folo andro voalohany folo andro farany amin'ny volana Ramadan zany, ary tsy vitan'izany fa 2 andro na ray andro mialohan'ny aidy no hamoanany zany zavatra zany, satria hitantsika fa tanjony teo fa fampisakafoanana ny mahanitra amin'ny androny aidy. Ka raha ohatra ka mbola any amin'ny roapolo na faraika amin'ny roapolo no amoana azy, mety efa laniny zany mahanitra zany satria tsy manana izy amin'izay fotoana zay. Ka tsaratsara ny amoana azy ray andro na 2 andro mialohan'ny aidy. Fa kosa raha ohatra ka misy organisation eo amin'ny tanàna anankiray mandray an'izany zakatul fitr zany, na dia any amin'ny faharoapolo na faraika amin'ny roapolo ny volana Ramadan, efa afaka mamoaka azy ianao. Fa kosa ilay mpizara amin'izay fotoan'izay tsy mbola zarany le zavatra voangona, fa miandry ray andro na 2 andro
alohan'ny Inde zay voazarany mba ho tonga eny am-pelatanan'ireo mahanitra izany zavatra izany. Fa ny fetra farany tsy maintsy amohanao azy kosa dia voalaza amin'ny tapany faharoa amin'ny hadisy manao hoe fa man addaha qabla salat fa hiya zakatun makbula. Raha ohatra ka navoakanao zany mialohan'ny salat l'Eid dia voaray ho zakatul fitri izany famohana zany. Wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatu min as-sadaqat. Fa raha ohatra kosa navoakanao aorian'ny salat l'Eid vao nisy possibilité nanao vao tafamoaka azy amin'izay fotoana zay raha lasa nabava sadaka tsotra na fanomezana tsotra fa tsy antsoina hoe zakatul fitr. Midika zany raha lasa nabava anatin'ny finoana islam fa ny famohana ny zakatul fitr dia tsy maintsy mialohan'ny salat l'Eid fa raha tsy zany dia lasa fanomezana tsotra izy amin'izay fotoana izay. Amarantsika azy raha lasa nabava anatin'ny finoana islam dia mety anontany tena antsika hoe izy ary ny olona atolotra sy amoahana sy omena an'izany zakatul fitr zany. Voalohany aloha raha manana anireny organisation eny amin'ny mosquée eny amin'ny manodidina antsika dia afaka aterinao eny amin'ny mosquée na eny amin'ny manodidina izany zavatra izany. Fa raha ohatra ka tsy manana organisation ary zay no tena tsaratsara ianao mijery hoe izy amin'ireo olona akaiky anao, izy amin'ireo olona la famille-nao na fianakavianao sy ny ankohonanao no mahanitra ka nitoloranao an'izany zavatra izany. Ny fanomezana zakatul fitr dia misy ireo olona valo zay voalaza omena zaka amin'ny surat at-Tauba dia ireny ihany no omena an'ity zakatul fitr. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny surat at-Tauba manao hoe innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulub wa fi ar-riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. Izany olona andehan'olona anankivaly zany. Voalohany amin'izany ny mahanitra voadiran'ovana ary ireo olona izay mitsompo voaomana n'olona faharoa. Ary fahatelo ny olona mpiasa na miasa manangona an'izany zakatul fitr zany dia mananjo maka amin'izany ihany koa satria nahoana mba ahafahany tsy hangalatra na ihany koa hitombo ny eritrerit-dratsy amin'izay fotoana zay. Fa kosa raha omenao izy dia mahay mizara ankalalana izy amin'izay fotoana zay. Ary ny fahevitra amin'izany ozy izy dia wal mu'allafati qulub, ireo olona zay mbola marefo voatafiditra ao anatin'ny finoana islam na olona somary marefurefo ara-pinoana izy tsy dia mazoto omena an'izany zavatra izany. Ary wa fi ar-riqab imo efa tsy misy tsony, ireo olona tratra andevo zany dia amin'ny alalan'ny zaka iny zany no omena azy ireo mba ahafahan'izy ireo ho afaka. Fa kosa zany efa tsy misy tsony ankehitriny. Ary manaraka an'izany wal gharimina, ireo olona zay dibon-trosa zany hoe trosa ny fiainany ireo no omenao an'izany zakatul fitr zany mba ahafahany manavitra kely izany fiainany zany. Wa fi sabilillah, ireo olona nivoaka amin'ny lalany Allah subhanahu wa ta'ala wa ibn sabil, ary ireo ampahany amin'ny olona zay trapasairanina amin'ny voyage zay nataony. Ireo olona valo ireo no olona omena sy hotolorana an'izany zakatul fitr zany. Wa marintsika eto raha lasa nabavy anaty finoana islam obligatoire tsy maintsy ataon'ny mpino islam ny mamoaka an'izany zakatul fitr zany. Isao ny isanareo ao an-tokantrano dia zany isa zany ampitombo roa sasany kilo amin'ny vary na ampitombo vidina roa sasany kilo amin'ny vary dia avao izany omeo ireo responsable, omeo ireo olona zay tokony omena an'izany mba ho zaran'izy ireo amin'ny manodidina. Hiara hifaly antsika amin'ny androny idy ary hiaraka ihany koa hilamina sy hifankaty ary hizotra ao anatin'ny filaminana ny fikarakarana idintsika insha Allah. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ho voarainy Allah subhanahu wa ta'ala ary ho raisiny somatsara ny fanompona rehetra zay nataontsika nandritra amin'ny volana Ramadan, indrindra ny fifehezana sy ny fanaovana qiyamul layl ary ny famakiana ny Qur'an ary ho valiny ihany koa ireo doa rehetra izay nataontsika insha Allah. Mangataka amin'ny Allah ihany koa omeny tombonandro antsika ka hatratra ny volana Ramadan amin'ny taona manaraka ihany koa ao anatin'ny fahasalamana, ao anatin'ny fahombiazana, ao anatin'ny zany zavatsoa rehetra no iaintsika izay amin'izany fotoana izany. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao ninaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafarany zao ny tenako dia manolotra ny fisaorana ho antsika rehetra ary manome ny fotoana indray ho amin'ny herin'ny manaraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.